Tsy nahitana fiovan'ny firy ny vidin'ny vary tamin'ny volana Jona na ny avy any ivelany na ny avy eto an-toerana. Ranjifa vary vokatra avy eto an-toerana tamin'ny vidiny 304 hatramin'ny 504 ariary ny iray kilao isika tamin'ny volana May, dia mbola mahita 304 ariary hatramin'ny 404 ariary ny vidiny ny volana Jona. Ny vary avy any ivelany kosa dia manodidina ny 404 ka hatramin'ny 804 ny kilao. Raha ny siramamy indray dia nahitana fitomboana kely ny vidiny, efa tsy latsaky ny 300 ariary avokoa ny kilao ny an-tsena tamin'ny volana Jona. Ny siramamy nojifaina 203 ariary dia nijanona ho 203 ariary ary ny nojifaina 704 kosa indray dia lasa 300 ariary ny volana Jona. Nahitana fiakarany ihany koa ny vidin'ny litatry ny menaka teny an-tsena raha oharina tamin'ny volana May. Ny menaka amidy atsinjarany nojifaina 504 ariary tamin'ny volana May dia efa tafiakatra 207 ariary sy 307 ariary ny litatra amin'izao fotoan'izao. Ny menaka efa anaty tavoahangy dia mahatratra 507 ariary raha vita amin'ny soja, hatramin'ny 510 ariary kosa raha vita amin'ny tournesol. Nahitana fiakarany ihany koa ny vidin'ny atody satria raha 500 ny vidin'ny farany ambany ary 900 ny vidin'ny farany ambony tamin'ny volana May dia efa tsy latsaky ny 900 ariary ny vidiny amin'izao fotoan'izao eny an-tsena ary misy mihoatra izany azy.